toy izay ihany koa fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro lasa teo ny fotoam-pivoriana tsaram-potoana eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita rano fantatra dia amin'ny latsinaino avy izao no afantarana ireo fandaharam-potoana samihafa. Araka ny tapaka nandritry ny filan-kevitry minisitra ny alarobia farany teo dia manomboka androany ny fotoam-pivoriana tsaram-potoana eo anivon'ny parlemanta izay andinika manokana ny fanovana ny rafitry ny CES na ny fitsarana manokana mikasika ny fividianana. Amin'ny maha-fotoam-pivoriana tsaram-potoana azy moa dia tsy nisy ny lahateny ofisialy izay nataon'ny filohan'ny filan-kevitra ambony teteza mita nandritry ny fotoam-panikafana. Nambarany kosa fa ivory ny birao maharitra amin'ny alatsinaino avy izao manomboka amin'ny 10 maraina ary toy amin'ny conférence des présidents izany. Isy ihany koa aveo ny fandaninan'ny fandaharam-potoana ary no amafisiny fa tsy hihoatry ny 7 andro ny faharetan'izany fivoriana tsaram-potoana izany. Raha ny volavolana Didi Itsivolana izay nankatoavin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta manokana natao tany Mahazoarivo ny fiandohan'ny herinandro teo ny resahany dia 120 ny isan'ireo andrafitra ny CES ka ny 9 dia mpitsara, ny 10 dia avy amin'ireo vondron'ananao sy ny tondrozotra ary ny 3 hafa kosa dia mpampianatra avy amin'ny université.